Faly miarabantsika rehetra manaraka ny tenako. Androany aho dia ifampizara amintsika mahakasika ny gripa. Inona ny atao raha voan'ny gripa izay tsika? Satria amin'izao fotoana izao dia tena manjaka, tena hoe mianaka eto Madagasikara. Tsy Madagasikara ihany fa manerana izao tontolo izao amin'ny ankapobeny, ohatra ny France ohatra, tena hoe manjaka ny gripa amin'izao fotoana izao. Be dia be ny tarahina hita amin'ny Facebook noho izay hoe gripa mahery izay. Ka ity zany misy torohevitra anankiroa mazany anankitelo vitsivitsy ifampizarako amintsika hoe inona no tokony atao mba hiarovana izay gripa izay, na tratran'ny gripa inona ny fepetra tokony ho raisina. Ny gripa moa zany dia aretina avy amin'ny virus izy io, virus influenza mahatonga an'ilay izy dia noho izany tsy dia misy hoe antibiotika mahanasitrana anazy satria infection virale zany ilay izy. Ny gripa ahoana moa ny fisehony? Ny fisehony matetika dia miseho amin'ny alalan'ny marary tenda, marary andoha, reratreraka, ny vanitaolananao inona ny musclenao, henonao hoe mararary, marary loha lava, ohatran'izay. Dia mety eo ihany koa fiseho ohatra rehefa miagrave ilay izy, miseho ny mandoa, vomira zany. Dia tandremo zany fa mety mahafaty ny gripa, ka noho izany mila manada ny dokotera itsika rehefa miseho reto zavatra reto. Voalohany indrindra, rehefa tsapanao zany fa tena maimaina ny tenanao satria fa maimaina zay dia signana déshydratation zay, na koa ny molotra miamanga zany, le molotra miamangamanga, le molotra mila mitandrina zany, surtout atsika ray aman-dreny zany raha ohatra manana zaza tratran'izay hoe gripa zay, mila rahantsika maso izy ireo. Dia eo ihany koa raha tsy mipipi zany mandritry ny efa adiny 12 mbola tsy mipipi, na hoe mbola tsy namana zay, dia efa signana gravité zavatra zay, ka mila mailo tsika mandeha aingana amin'ny toeram-pahasalamana, amin'ny tobim-pahasalamana. Eo ihany koa ohatra hoe aretin-doha, ohatra aretin-doha tena hoe tsy mety sitrana fa mitombo ary miamafy foana, dia mila mailo tsika amin'izay fotoana izay. Eo ihany koa ny température izay ambony, mafana hoditra zany hoe efa plus de 5 jours tsy mety midina foana ny température fa miakatra ny hoe plateau, ohatra ataontsika any amin'ny 39 na 40 degré foana. Dia mila manatona toeram-pitsaboana antsika amin'izay fotoana izay. Tsara foana ary vao miseho ireo fambara ireo dia rehefa manatona toeram-pitsaboana antsika mba hijeren'ny dokotera hoe ahoana tsara ny toeram-pahasalamana, satria ny mpitsabo mahafantatra bebe koa ny aretina noho itsika, na itsika tsirairay ary samy mahafantatra ny aretina amin'ny ankapobeny noho izay hoe expérience hoe ny fiainana zay, fa ny dokotera no tena nandrato fianarana mahakasika andreo, ka tsara tsika mandeha manatona tobim-pahasalamana. Manoloana ny gripa izay tsy misy antibiotika hoe tena manasitrana azy, fa ny antibiotika omena ohatra mena paracetamol anao, paracetamol mba afaka ny aretin-doha ohatra, zany hoe traitement symptomatologique zany no omenanao. Ka manoloana an'izay dia reto misy astuce na torohevitra vitsivitsy omena zany hoe mba hanampy antsika zany hiady amin'izay gripa izay. Voalohany indrindra, mila diovina tsara ny trano, mila atao bien aéré zany hoe sokafana ny varavarankely. Dia efa dio ihany koa ny mitafy lamba mafana be. Marina fa mangatsika matetika ny mahatonga an'ilay izy, fa rehefa voan'ilay izy dia tsara tsika atao lamba atonotony, tsy tena mamay be satria efa ao ny température atsika efa mafana, dia ny atsemboana mantsy miteraka fahaverezan'ny rano izay. Ka noho izany mila misotro rano koa tsika, mila misotro rano matetika, misotro rano be matetika tsika. Dia fadio ny misotro zavatra misy alcool, satria ireny poisson alcoolisé ireny dia miteraka fahaverezan'ny rano, mampipipi ireny, dia vao may déshydraté ny vatantsika. Raha mandoha ihany koa tsika dia vao may mila zay misotro rano matetika zay, satria misy rano very amintsika.
akoatran'izay dia misy astuce naturel fanafody naturel zany tsara ihany koa ty mba anamavy ny système immunitaire antsika na hoe hery fiarovantsika diany gingembre na sakaviro ny sasany sakamalao ny sasany iny zany ditentsika madinidinika ohatra na vovona sakaviro koa na hoe vovona sakamalao na gingembre zay vovony poudre mety ihany koa alainao le izy dia ataonao anatin'ny rano dia taneninao malefadevaka amin'ny afo mandritry ny 30 minitra eo atao malefadevaka ilay afo dia sinao tantely kely rehefa avy eo na siramamy dia afangaro tsara dia sotroitsika iny manamafy ny système immunitaire na hery fiarovantsika tsara ihany koa ny fihinanatsika citron na voasary makely tena tsara io zavatra io amin'ny fahasalamana satria be vitamine C ny zavatra iny dia manampy ny vatantsika mba tsy ho reraka satria ilay grippe tena mandreraka le izy tena reraka zay ny izany hoe ny fatigue anisany zavatra teraka n'ilay grippe ka mba hiarovantsika an'izay harerana zay dia tsara tsika manao jus citron itsika zany hoe mankarano matimaty tsika dia fayatsika ao lay citron dia iny sotroina amin'izay asiatsika tantely kely ihany koa mety tsara na siramamy dia hoantsika izy sotroitsika izy amin'ny maraina sy atoandro tena manampy hery izy be dia be vitamine C ao anatin'ilay izy izay no tiako no fampizarana tamintsika dia miraso mila mitana antsika tsirairay surtout ho an'ireo efa somary nahazoazo taona ny zazakely ihany koa itsika tanora ihany koa ny rehetra mihitsy zany mila mitandrina antsika rehefa hitantsika hoe 5 andro tsisy fiovana le zavatra mila mailtsika manarina toera-pitsaboana aleo misoroka toy izay mitsabo